Aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana afa amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tian'io ry havana dia araka izay hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafolo. Asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafolo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa noraran'ny fanahy masina tsy hitory teny tany Azia izy, dia nandeha namaky ny tany Frijia sy Galatia ka efa tonga tany an-tsisiny Misia, dia nitady hakany Bitinia izy fa tsy navela ny fanahin'i Jesosy. Ary rehefa nandalo any Misia izy dia nidina nakany Troasy. Ary noho ny alina dia nisy fahitana niseho tamin'i Paoly, ka indro nisy lehilahy Makedoniana nitsangana teo ka nangataka azy hoe, mitamaka aty Makedonia ka fonjeo zahay. Ary noho nahita ny fahitana izy dia nitady andeha niaraka tamin'izay hakany Makedonia zahay, satria nataonay fa Andriamanitra no efa niantso anay hitory ny filazantsara amin'ny olona any. Amen. Araka izany ry havana dia ny fitarihan'ny fanahy masina ny diandro Paoly sy ireo namany tamin'ny fitoriana filazantsara izay nataony, izany no azontsika mitinana ity ampahantsoratra masina izay noraisintsika teo ity. Ary misy reto fahamarinana roa reto ry havana ny tiako hisarihana ny saintsika avy amin'izany. Ka ny fahamarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe, noraran'ny fanahy masina tsy hitory tany Azia sy Bitinia ry Paoly ka nandeha tany Galatia sy Troasy. Noraran'ny fanahy masina tsy hitory tany Azia sy Bitinia ry Paoly ka nandeha tany Galatia sy Troasy. Hitantsika izany amin'ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahavalo. Eto tsika ravana dia mahita fa tao anatin'ny dia fitoriana filazantsara izay nataon'ny Paoly sy ireo namany, ao anatin'izany Silasy ry Timoty sy ry Lioka, dia nisy toerana tena tian'izy ireo andehanana. Anisan'izany zany ohatra zao hoe Azia, saingy noraran'ny fanahy masina tsy hoany izy ireo. Io Azia io dia Efesosy, ary any Turkia amin'izao fotoana izao zany. Nikasa andeha hoany izy ireo, fa izao noraran'ny fanahy masina tsy hitory any amin'io toerana io. Tsy fantatra mazava moa hoe ahoana ilay fomba nandraran'ny fanahy masina azy. Mety nisy olona niteny ve? Sa mety nisy toe-zavatra nanakana ny diany ve? Sa nahita fahitana ve? Sa nandre feo ve izy ireo? Sa ahoana ny nahafantarany hoe noraran'ny fanahy masina izy? Fa zay aloha zany ny faharesen-dahatra izy ireo izay miseho eto. Ny zava-dehibe zany aloha zany zao dia ny hoe tena mandrara ny fanahy masina hoe tsy mahazo makany ianareo, tsy mahasoa anareo ny makany, na dia hitory filazantsara ihany aza ny dianareo, tsy mety ihany fa miova lalana indray zany izy ireo. Dia niova lalana izy dia lasa izy nandeha nakany Frijia sy nakany Galatia. Dia mandeha ihany ny lalana izy ireo mitoy ihany, lalana lavitra be daholo zany, any Turkia daholo misy an'izany toerana izany. Dia tonga tany an-tsisiny Misia indray izy ireo. Dia nidina nikasa hoe nidina nakany Bitinia, fa tsy navelan'ny fanahin'i Jesosy koa any amin'io toerana io. Tsy navelan'ny fanahin'i Jesosy any amin'io toerana io. Dia rehefa tsy navelana andeha nakany, dia lasa indray nandeha nidina nakany Troasy. Zany hoe ny fanahy masina mihitsy no nitaridalana azy ireo, manova ny dian'izy ireo eny antsefatsefany eny, ary izy ireo dia tsy misisika fa manaiky izay hitarihan'ny fanahy masina. Rehefa tsy mety ny ato dia mivily makato indray, aty indray tsy mety dia mivily makany indray. Dia lalan'izy ireo zany tena lalana mandeha araka izay hitarihan'ny fanahy masina amin'ny asa fitoriana izay ataony. Inona ry havana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Tena zava-dehibe ry havana ny fananana mpitory filazantsara mandeha araka ny fitarihan'ny fanahy masina amin'izay zavatra rehetra ataony. Tena zava-dehibe zany. Malala olona ry havana izay tena ohatr'izany mihitsy koa. Mpitory filazantsara izy ary nisy toerana izay nampanantenaina fa omena azy. Efa voalamina daholo ny zavatra rehetra. Ary efa tena hoe nisaotra an'Andriamanitra satria efa tena hoe tanteraka soama tsara mihitsy fa hifindra amin'ny toerana lehibe io izy. Kinanjo, tampoka, nandray afatra izy hoe tsy raikitra indray ilay famondrahana azy. Nalahelo izy saingy no raisiny ho tahaka ny hoe Andriamanitra mihitsy ny manakana ny diako tsy ho ao amin'ny toerana io. Taty aoriana rehefa nijeriny toy any fiainana izy dia resy lahatra hoe soa ihany aho fa tsy nandeha tamin'io toerana io, fa raha tsy izany tsy tonga amin'izao toerana misy azy ao. Tena mitaridalana ny tompo, ary misy fotoana tena manidy varavarana mihitsy.
amina toe-javatra zay mety hoe everinao sy irinao fa izao meteza fotsiny aza misisika aza terena avelao ny tompo hitarika ny fiainanao rehefa manidy varavarana izy a de aza mitomany fozy ianao hoe midy zany ty de lalakafa ndray zany no izorako manomboka eto angamba mety tanora ianao toy izy ianao hoe mba izao ny filiaradiako na izao mba nofinofiko hatram'izay nandeha nefa ny fotoana tsy nety le izy fa tsy afaka tanatin'le concours ianao zavatra hafa indray na hatafiditra anao na zavatoerana hafa indray nandehananao misy antsony tompo ao a misy antsony tompo ao ambadika ao ary ny tompo no mitantana ny fiainantsika mamily azy maneke fotsiny fa ny zavatra rehetra de miara-miasa soa zay ty an'Andriamanitra any amin'ny Romana toko 7:20 no ahitantsika an'izany ny fanahy masina ny tena manovany diantsika mety misy olona tena tianao ary tena tianao zany hoe tia mihitsy ny tiako vadiko kinanjo tsy raikitra le izy ny sakana tao ny zavatra tsy nety mihitsy tao inona ary ny zavatra tsy nety na rava le izy iny tsy hita hoe ahoana fa de zay fotsiny rava le fifankatiavana zay tena hoe namaminao teo toy zany hoe ahoana indray zany olona hafa indray ve zany niaraka amiko aza taitra mihitsy ry havana fa rehefa misy varavarana mihidy de mitenena fotsiny hoe tompo aizandray zany zao lalakombana manaraka de mandeha ndray ka mbola mihidy koa zany manaraka ohatra ny diandro Paoly eto de miova makany amin'ny manaraka ndray fa tsy maintsy ho tonga any amin'ny troasy izay anjara hitoriana filazany tsara anao ihany ianao farany any amin'izay anjara nomen'ny tompo sy omaniny ianao any no hitahiny ianao fa tsy any amin'izay mety hoe de davitsika sy iritsika ary mila manaiky an'izany tsika tena mila mpitory diavana mandeha araka fitarian'ny fanahy masina raha iverenako tsara le contexte an'izy de fitoriana filazany tsara moa le izy saingy azo entina amin'ny fiainana be deaibe mihitsy zany hoe ny fanahy masina mitarika atsika tena mila fitariana eny fa na de ny fisafidianana ny teny hotoriana azy de tena velao ny fanahy masina hitarika atsika angatao izy io moa de tsara ihany no mampafantatra atsika fa ny fanahy masina rehefa angatahanao hitari-dalana anao aza tonga de hoe hiandro feo milatsaka avy any an-danitra na hiandry an'izao anao fa rehefa avy eo aorinany nivavaka zay nataonao iny a de afaka mieritreritra anao fa nieritreritra zay eritreretinao eo a de minofa efa misy fitarian'ny fanahy masinao fa ndraindray koa mety misy circonstance mihitsy mitranga manakana le izy de rehefa tonga zay fotoan'izay a toy izy ianao hoe ty zany le mitovitovy am'izao ny ainandro Paoly mandeha makary indray zany aloha zany zao ndray aloha zany ny atao fa andray no hitarian'ny fanahy masina ary io fitarian'ny fanahy masina eo ny ravany raha jerevantsika zao ny tantaran'i Jesosy efa nalainina ny fanahy masina ne nitondra azy nakany nefitre ny tarian'ny fanahy masina ne izy zany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ka ny fanahy masina zany mety anova ny dianao any amin'ny toerana hafa mihitsy fa hitondra anao ho any anefitra izy mba haninona mba hizahana toetra toy izany hoe fanahy masina very pastera de hitondra anay am'izao zavatra tena hoe zao ve zany ny dinda le varavarina de nety anatina fahoriana be ohatra zao ve zany zay de zao ve natao hoe fitarian'ny fanahy masina eny tompoko raha jerevantsika ny fitarian'ny fanahy masina an' Jesosy nakany anefitra any amin'ny toerana tsy misy sakafo any amin'ny toerana tsy misy rano tany nitondrana azy ka raha entina amin'ny toerana tahaka an'izany koa anao ankehitriny fa nidina ny varavarina tariana nidina ny varavarina taty aza gaga meteza fotsiny hiazona ny tenin'Andriamanitra tahaka an' Jesosy de hivoaka mpandresy ianao ao anatin'izany rehetra zany fa averiko ihany any amin'izay toerana hitarian'ny fanahy masina sy hitondrany ianao ihany misy fiadanana sy fitsarana ao anao aza misisika any amin'izay tsy andehanana tsy hitondran'ny fanahy masina ary io aloha ravana de tsara mampafantatra antsika zany fa ny fanahy masina tsy hitondranao any amin'ny boîte de nuit zany a tsy hitondranao any amin'ny fitsangatsangana zany izy na hitondranao any amin'ny toerana zay misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra koa zany hoe de ny fanahy masina mihitsy no mitondra anao andeha anao kolokolo amin'le any eona aminazy anao kolokolo tsy mitondra anao any amin'izany izy fa rehefa hoe tsy hoentina any amin'izany fantatrao foana hoe ty toerana ity tsy hitondran'ny fanahy masina tsy eken'ny fanahy masina ny andehanako any satria zavatra ratsy ny andehanako any de aza mandeha fotsiny de zavatra hafa indray atao zavatra hafa indray izorana fa misy lalana foana ao ary manitsy ny diantsika sy manamboatra ny diantsika ao anatin'izany Andriamanitra raha manaiky ho tarihany fotsiny tsika hanaraka zay sitrapony ny fantaniana mipetraka amiko sy aminao zany de zao hoe manaiky ho tarian'ny fanahy masina ve ianao mitaonanao ary havana meteza ho tarian'ny fanahy ka rehefa manidy varavarana ao amin'ny fiainanao izy aza taitra fa misy varavarana hafa ao a izay tsara lavitra zany nambaran'i Jesosy zany nambaran'ny tenin'Andriamanitra zao mahalala ny hevitra iverako anareo izy hevitra hitondra fiadanana fahatsoloza hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany de sarotra io a sarotra matariva manaiky an'izany hoe sakanana fotsiny anao tsy ho any amin'izay tianao fa angataon'ny fanahin'i Jesosy ihany fanahy masinao omeo herana apanekeo ny sitraponao sy ny fitondranao a fa izay ny mahasoa
ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ny de zao hoe ny antson'ny paoly sy ny nama hitory tany makedonia ny tompo ka nandeha avy hatrany izy. Ny antson'ny paoly sy ireo namany hitory tany makedonia ny tompo ka nandeha avy hatrany izy ireo. Hitantsika zany amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahafolo. Eto hitantsika fa tao Troasy, rehefa nijanona tao Troasy izy ireo dia nisy fahitana niseho tamin'ny Paoly. Nahita olona izy makedoniana nitsangana tamin'ny alina teo anatrehany zany de niteny taminy hoe mitamaka aty Makedonia ka avonjeo zahay. De rehefa nahita asa nyresahany tamina matoa zany alina ohatry nahita fahitana ohatry nisy olona nijoro mihitsy teto de niteny tamiko hoe makanisy nareo makaty Makedonia fa vonjeo zahay. De nyveriny zareo tena Andriamanitra ny antso antsika. Ndao ary tonga de niaraka tam'izay ozy izy zany hoe tsy niandry ela avy hatrany teo ny eo tonga de nitsangana ireo navelany teo indray aloha le Troasy de lasa indray izy nandeha nakany Makedonia. Ary io Makedonia io any Grèce zany tena miampita ranomasina mihitsy le izy tokotokony 500 kilometatra miala amin'ny toerana zay misy azy ireo io Troasy ny makany Philippi. Le Philippi manko any Makedonia io 500 kilometatra ary farafakeliny am'izany 500 kilometatra eny ambony ranomasina ny anaovana azy. Voyage ngeza-be ane zany tsy azo tonga de hoe entina amin'ny fahatahitairana fotsiny hoe sendra nahitahita zavatra ohatr'izao kanefa zareo tena izay mihitsy. Resy lahatra izy Andriamanitra ny teny iny osy izy niraisinay nataonay fa Andriamanitra nefa niantso anay osy izy tory filazany tsara amin'ny olona any ka de ndao avy hatrany rosondray ny diatsika andray zany nitondrany tompo atsika de laso zao nandeha nakany Grèce nakeny nakany Makedonia indray izy ireo. Inona ny lesona atsika tsoahana avy am'izany ry havana? Tena manaiky irahan'ny tompo ho antsony hitory filazantsara any am'izay toerana irahany azy ireto Paoly sy ny namany reto havana. Tena zava-dehibe ane zany ary ahatsiarovantsika ny tantaran'i Madagasikara zany. Raha mamaky ianao ny tantaran'i Madagasikara amin'ilay boky antsony hoe Daty malaza izay nisoratan'ny Rabary Mpitandrina de ahitao ianao ny tantara hoe tamin'ny fiandohan'ny taona 1800 de nisy mpampianatra teolojia tany Angletera tany namaky izy gazety momba ny Afrika ary nahita ny tantara momba ny Madagasikara zay hitany hoe tena mbola tanàna mbola tsy nidira ny filazantsara mihitsy, mbola vahoaka mahantra ny ao anatin'izany tanàna zany. De nangorangoraka hono ny fony ka rehefa natory izy tamin'iny aliny de nanofy nahita olona izy Afrikanina ny antso azy hoe makanisa aty Madagasikara avy torio aty ny filazantsara. De rehefa taitra izy tena meno azy fatratra zany nofiny zany. Izy moa efa lehibe tsy afaka no andeha de rehefa tonga tao amin'ny seminaire izy de nanao antso hoe misy tanàna ny Afrika zay mbola tsy nidira ny filazantsara mihitsy, mbola tena zao ny toetry ny mponinao manompo sampy sy ny toy izao. Izy nareo ny andeha ho any hitory filazantsara. Tena n'olo tena tao anatin'izany antso zany David Jones sy Thomas Bevan zay tovolahy mbola vao manodidididina 20 taona avy nanaiky irana de nandeha izy roa lahy reo ny 1818 izy no nijadona tao Tomasina tonga hitory filazantsara. Nanaiky irahina na de amina 400 kilometatra azy nanaiky ny antson'ny tompo ary zany nahatonga ny filazantsara tany Madagasikara. Izany nahatonga ny filazantsara ka nidira ny filazantsara tao Madagasikara antony mbola mahatonga ny Tomasina antsoina hoe vavahady ny filazantsara. Tao niditra izy ireo ry havana hatramin'izao anie ny tompo de mbola miantso hoe mbola marobe anie ny toerany izay mangetaheta hitoriana filazantsara raha tsapanao fa miantso anao reny tompo hoe raha tsapanao fa miantso anao tompo aza mangatakandro fa tsy anenenanao zany andeha anompo an'Andriamanitra izany. Misy ane olona ary eo moa zany tsika de mahita hoe fahitana zany zao no hitan'ny zareo. Fa io fomba iantson'Andriamanitra ny olona io ry havana tamin'ny toerana zay nianaranay niomanana eo mpitandrina na samy natao teo daholo samy tantara daholo tena samy hafa tsy misy lasitra io fa tena samy hafa ny fomba niantson'ny tompony olona rehetrarehetra. Sasany anatin'ny aretina, sasany anatin'ny fahafatesana, sasany anatin'ny hira, anatin'ny toriteny, sasany any ampanaovana tafika masina, anaty fampianarana, amangina any, ao anatin'ny torimaso sy ny toy izany. Be de be fa ianao sy ny tompony mahalala azy.
ary fantatra ao sy maharesy lahatra anao inona ary zany zavatra midona ny anatiko tsy mety afaka zany misy antso miantefany anatsika any izay mahery vaiko io antso io ka tsy azonao sakanana fa rehefa tonga ny anatinao ny antso tahaka ny andro paoly mitsangana mandehana torio ny filazantsara mbola maro ny hoe raha miresaka Madagasikara fotsiny tsika mbola maizina ane Madagasikara mbola maizina mandraka kehitriny de mbola maro ny toerana zay mbola manompo sampy mbola mila olona Andriamanitra handeha hitory filazantsara amin'ireny toerana ireny tsy any amin'izay tianao fa any amin'izay hitondran'Andriamanitra any amin'izay aniran'Andriamanitra any no misy ny fitahiana sy ny fiadanana mandeha any mitorifa sambatra zay voafidy ho mpiasanao izany ny ataon'ny tononkiratsika raha miantso anao ny tompo aza misalasala satria hafa ihany ane fantatsika zo zany hoe natsony ny filoham-pirenena ho tahaka na toerana tahaka an'izao sarobidy ane zany nomena andraikitra tahaka an'izao nomena asa tahaka an'izao fa ny tompo Andriamanitra le Andriamanitra tompon'izao rehetrarehetra manana tany-boaloboka lehibe izy omeny anjara parsiel ao anatin'izany tany-boaloboka zany ianao mba ho asainao mba ho adinao omeny fitokisany ianao hiasan'ny taniny zava-dehibe ane zany metezan'olo tena ho an'Andriamanitra lavana tahaka andro Paoly sy ry Barnabasy sy reto namany reto tsy ny andriandry fa lasa mety ny tompo ty miantso antsika ity mety ny tompo ty miantso antsika ity angamba ianao hatramin'izay mety miantso anao ny tompo anao mpiandry mety misy zavatra miseho maromaro mihitsy ary efa tena nangatahano confirmation tamin'ny tompo de mbola namafisy ny tompo tsy aikeny tompoko miantso anao ane za miantso anao fa manamafo sika amiory havana aza manamafo fa meteza maly miantso ny tompo anaiky fotsiny tompo anao tahaka an'izay ity ary ao hirao aho voninao andeha ho irakao naiza naiza iza no anompo an' Jesosy soa iza no andeha mba ho azy ko miantso mafy Jesosy tompo ty be ny vokatra fanompiasany vitsy be ny vokatra mbola tokony ho angonina fa varina ny olona aleon'ny olona aloha manao an'izao asa samy hafa rehetrarehetra ao fa zany asa fitorina filazantsara zany mbola zao aloha fa mbola alao aloha miandry en'izao alao aloha miandry rehefa lehibe alao aloha miandry rehefa retraite am'izay ianao eo ambony seza roulant ianao tsy afaka manao na inona ntsony eo ianao vo takzay indray mandeha antsika mandalo eto indray mandeha antsika mandalo eto am'ty zao tontolo zao ty raha misy maniry ny asan'ny mpitandrina maniry asa tsara izy raha tsapanao fa miantso anao ny tompo am'izao ankehitriny zao ho mpitandrina valio ny antsony meteza anao endry toy zany hoe kahoana zany natao kahoana nafantarako an'izany manaova concours de hita eo rehefa afaka ianao de zay zany fa aza mamisa visa fotsiny hoe mety ve tsy mety ve aiza inona sy inona fa manaova indray mandeha zany hoe anao indray mandeha de rehefa ohatra zany ka voaray de zay zany ny sitrapon'Andriamanitra fa izay miantso atsika ny tompo ary tsy mitsahatra miantso izy na de ao toeram-piasanao koa ary de misy antso ane ao misy antso ao hitory filazantsara am'ireo olona reo misy mangetaheta ao misy olona mijaly sy ory ao amin'ny fianakaviana sy any amin'ny fiarahamonina misy atsika any mila olona ny tompo mila olona tahaka andro Paoly izy olona zay manaiky hoirany am'izay rehetrany rahany sy andefasany azy matoa ianao mbola mijanona anatin'ny toeram-piasana io fa tsy nalan'Andriamanitra tao mety mbola misy antso ny tompo anao ao fa aza mbola maika aloha aza terena fa meteza iain'ny fitarihan'ny fanahy masina meteza ho mpitory ny fahazavana eo am'izay sehatra misy ianao sy anirahany ianao ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary de zao hoe manaiky ho antsony ny tompo sy rahany ve ianao mitondanao ariavana fa tsy anenenanao ny anaovanao ny asan'Andriamanitra ary tena angatao mihitsy ny fanahy masina andresy lahatra anao ireseo lahatra indraindray manko misy le fanahinany ao anatsika ao misy le fanahina le maha olona sy le aranofo de hoe ahoana de rahanao an'izany de aiza de zao ho hitanao fa Andriamanitra ny miany mpanompony ary Andriamanitra ny manome anao zay rehetra ilainao mandehana de mombanao aho izy zay fotsiny raha fitinina zany zay rehetra nambara teo de zao voalohany no raharan'ny fanahy masina tsy hitory tany Azisy Bitiniry Paoly de nandeha tany Galatisy Troasy isika koa ry havana rehefa hidian'Andriamanitra ny varavarana anankiray de zao tsy avela manao an'ity zavatra ty ianao eto am'ty toerany ity aza malahelo mandehanandray manao any amin'ny toerana hafa mandehanandray miala amin'ny toerana hafa ho zany hoe tsy mety fa nasoron'le olona tato am'ty toerany ity zany de tsy maninona fa ho raiso tahaka ny fitarihan'Andriamanitra zany raiso tahaka ny hoe no raharan'ny fanahy masina dikan'izany mitarika anao any amin'ny toerana hafa izy zany andrainao mamafy andrainao mamoa ny faharoa
dia hitantsika teo koa ny hoe ny antso an'ny paoly hitory tany makedonia ny tompo ka nandeha avy hatrany izy ireo. Ianao koa ry havana, mbola miantso ny tompo mandraka ankehitriny, tsy mitsahatra miantso izy satria mbola marobe ny tsy mahalala, mbola marobe ny aino anatin'ny aizina. Mila anao hoe miandry anao re mba hamafy izany fo, fantatrao re ka lazao hambarao Jesosy soa. Ho an'Andriamanitra ray rano ny voninahitra. Amen.